Ilay ambadiky ny ady rehetra. Ilay ambadiky ny ady rehetra. Zany no amaranantsika ny herinandrontsika anasako anao ahatra mandrakariva amin'ny fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahona soma tsara amin'ity Zoma maraina ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo, ilay mpamonjy antsika. Tonona mandrakariva ao aminao anie ny fiadanany anjaka ao am-ponao. Inganiny fotoana iarahantsika mandinika eto mba ho fotoana fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Hivavaka risika ankehitriny. Rainay eo zay ny an-danitra. Misaotranao indray zay no izao fotoana izao. Zay rahanay mandinika ny teninao. Tomoera ty am-ponay. Ary eo ka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Nara Kristina angatana ny vavaka. Amen. Le mpiara-midinika namana. Tamin'ity herinandro ity sika dia nandinika ilay lohahevitra hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Fantatsika tsara fa eo mpamakina boky ny Josoa tokoa isika dia mahita fanafihana ara-miaramila mahery vaika izay no tanterahina ny baikon'Andriamanitra. Ahitantsika ihany koa nefa ny fanampian'Andriamanitra ao anatin'izany tantara izany. Hita manerana ny bokin'ny Josoa hoe Andriamanitra no tao-ambadika ny fahazahoana ny tany Kanana. Manambara zany ny ten'Andriamanitra ny lohateny nataon'i Josoa. Nilaza zany rahabajanga, ireo mpisafitany, ireo vahoaka izay Andriamanitra mihitsy no tompony fahombiazana. Andriamanitra mihitsy no miditra ao an-tsehatra. Kanefa anatrehan'izany ady izany dia mipetraka hatrany fanontaniana. Hoe ahoana ary no azontsika an-tsaina fa fanaon'ny olomba fitin'Andriamanitra izany, zany fiady izany. Ahoana mampifandraisantsika maha-mpiady an'Andriamanitra kanefa ny toetrany be fitiavana. Hitantsika tamin'ity herinandro ity fa navelan'Andriamanitra hiatrikady ny vahoakany satria tsy nino ny fitantanan'Andriamanitra izy. Kanefa natao anatin'izany ady izany aza dia Andriamanitra dia naneho hatrany hatrany ny fitiavany ka namonjy azy ireo. Fantatsika tsara fa rehefa nipotra teo anivon'izao tontolo izao ny fikomiana tamin'ny fahefan'Andriamanitra dia na hitoetra amin'ilay ray masina be fitiavana sy marina sy mpamina fo sy mpia izao rehetrarehetra izao ny olombelona na hitolo-batana amin'ilay mpikomy tamin'Andriamanitra. Maneho anefa ny tantara fa ny fiandaniana amin'Andriamanitra no fahombiazana indrindra. Ny andinina natao tadidina ny Josoa toko 10:7-10 dia milaza manao hoe ary tsy nisy andro tahaka izany natany aloha natao aoriany izay nienoan'i Jehovah ny fian'olona fa Jehovah no niady ho an'ny Israely. Nandrindra ny toe-javatra rehetrarehetra niady izay nalova vahoakan'Andriamanitra. Andriamanitra dia niseho ho mpiady mahery mandrakariva. Rehefa nanio toe-tsaina feno fanomerana mitovy amin'izany tamin'i Jehovah rehefa ifana ara-politika sy ara-tsosialy teo amin'ny tantara izay nifandray tamin'ny herin'ny mpanakotana sipiko dia niditra an-tsehatra Andriamanitra maha-mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy. Ny fanehoanan'i Jehovah amin'ny maha-mpiady mahery azy dia tandindon'ny fandresena faratampiny ho azony zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Raha ekenao ary androany fa Jehovah no mpiady mahery indrindra dia fa ho azonao sahady ny fandresena. Tadio tsara, averina mandrakariva fa tombotsoa sy adidy ny men'Andriamanitra ho antsika ny hiditra amin'ny tany nampanantenaina. Tombotsoa men'Andriamanitra antsika izany. Saingy nampaleto amin'ireo vahoakan'Andriamanitra fa izay nisorona tamin'ny izany tombotsoa izany no ny hadalana ny nino izy ireo natao. Tsy nety nino an'i Jehovah izy ireo fa mbola mieritreritra hiverina ho an'ny Egypta ihany. Ho antsika ankehitriny
mbola tombontsoa omen'Andriamanitra ho anao ihany koa ny hiditra eo amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Anjarantsika ary ny mampitombo ny finoana an'Andriamanitra. Tadio indray mandeha fa tsy drafitr'Andriamanitra ny azahoantsika hiditra amin'izany toerana zany amin'ny alalan'ny ady, fa ny drafitr'Andriamanitra kosa dia ny ahatonga antsika ho mpankatoa tanteraka ny didiny rehetra. Andriamanitra anie hitahy antsika tsara avy. Misaotra antsika tamin'ny rahantsika nandinika ny ten'Andriamanitra ka aizantsika mandray ny safidy, dia ny safidy hiandany amin'ilay mpiady mahery, ary ametraka isan'andro isan'andro ny adintsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ka raha nandinika ny ten'Andriamanitra isika tamin'ny andidiny herinandro dia aoko tsapanao, aoka ikentsika fa Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Ny Tompo anie ombanao, ny Tompo anie ombantsika tsirairay avy. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Rainay eo izay eny an-danitra, indray zany hafalianay manolotra fisaorana anao noho ny tontolon'ny herinandro izay nomenao anay nahafahany nandinika fa eo ny atrehan'ny ady atrehanay amin'ny fiainanay dia tsy mamely anay ho irery ianao. Vonina ianao ny hiady ho anay, vonina ianao ampandresy anay, ary vonina ianao hitantana anay. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny izany rehetrarehetra izany. Hiapetraka-tananao ary ny fiainanay, ampio izahay ametraka safidy mandrakariva ny fiandaniana aminao, ampio izahay atoky anao amin'ny fotoana rehetra. Dia mitahy ireto mpiara-mitinika amiko reto, mitahy any tsirairay avy, ny vavaka tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.